Zava-misy any anivon'ny fadi-tseranana indray no resantsika manaraka. Manambara ny tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny fadi-tseranana fa tsy miaro be fahatany ireo mpiasa eo anivon'ny fadi-tseranana izy ireo. Fa misy kosa nefa ny fanakianana tsy mitombona izay mandeha amin'izao fotoana izao momba ireo mpiasa ireo tato tokoa mantsy dia ampolony ireo mpiasan'ny fadi-tseranana teny amin'ny seranm-piaramanidina Ivato ny voasazy ary vokatry ny tsy fanarahan-dalana avokoa no mahatonga io sazy miatra io. Ireo mpiasan'ny fadi-tseranana izay voamarina fa nanao ny tsy mety dia hiarany sazy raha ny fanamariana izay netiny ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny eo anivon'ny fadi-tseranana. Efa tena natao mazava mpiara-miasa mihitsiny. Tontsy hoe zavatra vangoany fa tamin'izaho efa teny Ivato ny zavatra efa navoaka hoe tandremo fomba fitondran-teny. Ny etika zany mazava tsara mihitsy zay. Resana ombienimbeny amin'ny mpiara-miasa zany efa nisy ny sazy ary misy nefa niala teny. Ny telo taona mipetrako teny Ivato dia 14 farafahakeliny ny mpiara-miasa niala teny. Maro ireo fepetra izay tsy fantatry ny mpandeha raha tsy laza afa-tsy ny mikasika ny vola vahiny ohatra. Manomboka izao zany dia vola mitovy lanja na ny 750 euro, 7500 euro équivalent. Zay zany manomboka izao raha mitondra an'izay vola izay ny mpandeha dia tsy maintsy mitondra fanamarinana ny vola izy. Zay le atao hoe justificatif d'origine. Mitondra ny taratasy manamarina ny nahazony azy, nahazony an'io vola io na ny avy any amin'ny bureau d'échange zay nanakalozany an'io vola io. Raha ohatra moa izy tonga dia ny taratasy avy any amin'ny nangalan'ilay vola satria ny vola tsy maintsy misy ticket de caisse na zavatra avy any amin'ny banky zany ny nahazony azy dia takina ihany koa zay. Zany hoe na mandeha na mivoaka ka io vola io na mihoatra ny vola io dia ilana fanamarinana. Voarara kosa nefa ny arena voajanahary ao anatin'ny CITES. Raha tsy aivina dia nidina teny amin'ny seranm-piaramanidina Ivato ny alahady lasa teo ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nijery ny fomba fiasa ny fadi-tseranana. Nambarany tamin'izany fa miteraka fahatantoka goavana eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ny fanondranana antsokosoko. Ny volamena dia tsy voarara fa kosa misy fombafomba tokony ho arahana. Betsaka nefa mahalala zany ary mba manentana zay manaraka n'ilay fombafomba eny amin'ny guichet unique zany amin'ny fanaovana fanambarana eny amin'ny fadi-tseranana dia afaka mandeha amin'ny ara-dalàna. Ny tsy manaraka an'izay dia tsy maintsy viazana eny amin'ny seranana. Efa misy ny ezaka ataon'ny sampandrarany fadi-tseranana saingy misy ihany koa ny lesoka toy ny eo anivon'ny fitaovana izay tsy ahafahana manongatra izany tanteraka.